Ho ampitomboana ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo, Rainay izay ny an-danitra amin'ny alalan'ny mivavaka tahaka an'izao satria tsapanahy izay nataonao teo amin'ny fiainanay nandritra n'ity herinandro ny farana anio ity. Ary misaotra indrindra Tompo fa dia ray tena tia sy mikarakara ny fiainanay ianao. Misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay nomenao ny tsirairay avy. Ary misaotra koa anefa raha misy ny olana fa mio izay fa ianao dia tsy mahafoy na mahasaraka anay Tompo, dia engany mba ho mpandresy mandrakariva izay ao aminao ary ampitombo ny finoana sy ny fahatokiana ianao ireny ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, dia mamindrako fo amin'izay no ataonay Tompo ka tsy sitraka ao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo sika araka izany fa mifarana sady ny herinandro. Noho izany dia fotoana fiomanana ho amin'ny fihaonana amin'Andriamanitra ao amin'ny tranony anio ry havana, dia ny fiangonana izany. Hiangona isika rahampitso alahady satria izany ny fanaon'ny fiangonana kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ny andro voalohany amin'ny herinandro no ankalazan'ny Tompo dia Jesosy Kristy izany ilay maty, dia nitsangana tamin'ny maty ny andro alahady. Izay no mahatonga ny hoe andron'ny Tompo, ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny andro alahady izany. Ry havako, mikasika ny lohahevitra hoe velona ny Tompo dia ny tenin'ny mpisorona be izay mpikambana ao amin'ny sinédrina manao hoe ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao, hilaza aminay raha ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Matthieu 6:20 no misy an'izany. Izany ry havana no ampianarina sy azavaina amintsika rahampitso fa velona ny Tompo. Koa dia manasa anao ho tonga hiaraka miangona, handre ny tenin'Andriamanitra isika, hiaraka hivavaka ihany koa. Ary amin'ny mahalady voalohany rahampitso dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Manomboka amin'ny 7 mahazatra ry havako ny fampiompivavahantsika, ary aorian'ny fampiompivavahana dia misy foana ny sekoly alahady iarahana amin'ny ankizy sy iombonana koa amin'ireo ray aman-dreny. Noho izany dia aoka samy miomana am-po amin'ny mampanahy isika ry havako fa ihaona ny Tompo hanetrano ny rahampitso, mba ahazoantsika mitombo finoana, mba ahazoantsika mitombo fahatokiana ary indrindra fanantenana an'i Jesosy Kristy ka hanavaozantsika ny fanoloran-tena mandrakariva. Ho tsarovantsika mambavaka izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Dia mahatsiaro tokoa ary izay Tompo mitondra mbavaka amin'ny fotoana rahampitso. Ho anay tsirairay avy dia angatahanay aminao. Ampimany ny fo, ny saina mampanahy fa ihaona aminao Andriamanitra velona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Te handray zava-tsoa avy aminao izay, tsy ho amin'ny fiainanay ara-panahirery ihany fa ny maha-olona iray manontolo dia ny vatana, saina, fanahy, ingany mba ho tanteraka soamantsara izany. Dia tsaroana ihany koa ny tompona anjara rehetra araka ny anarany, araka ny andraiky ny tsirairay avy rahampitso, dia ianao koa hanomana amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ireny mpanomponao ireny, mba ho tanteraka sy lavorary araka ny voninahitra ao ny adidy sy ny andraikitry ny tsirairay avy rahampitso. Mivavaka manokana ho an'ny diakonina izay mandamina ny fitaovan'ny fiangonana rehetra vao maraina ary tantana amin'ny fandraisana ihany koa. Dia ianao mba sy tantana ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahy masina, omba azy ireo ary enenao ao am-pony ny fifaliana sy ny fiadanana. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa avokoa izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.